Tsika mpanogazety, itsika tanora tompon'andraikitra, klasy dokotrovary. Miasa ny fiarahamonimpirenena amin'izao fotoana izao. Ary izany asa zany tsy fehiny asa ambony latabatra fa asa eny fotony. Porofo zany zao hetsika ataon'ny Comares zao izay hetsika anankiray antsoin'ny zareo hoe dialogue communautaire. Ny dialogue communautaire dia paikady anankiray izy ao anatin'ny paikady serasera any an-tanana ny eny fotony. Tafiditra anatin'ilay atao hoe communication pour le développement izy io. Izay indrindra mahatonga anay mizoro eto satria misy rafitra maromaro zany misahana ny resaka fiarahamonimpirenena. Maro nefa izay teny ambarako eto fa very teto ihany mba ahafantarantsika azy sy nahoana izay rafitra zay. Raha ny fitsinjarana eto amin'ny fotoram-panjakana zany dia nizaraina mitsangana sy mitsivalana ny fiarahamonimpirenena. Raha eo am'sapana ara teknika izy dia maro samy manana ny asa ny fiarahamonimpirenena. Ohatra, miasa amin'ny resaka fahasalamana, miasa amin'ny resaka fifitiana, miasa amin'ny resaka tontolo iainana. Ny androany zany ny zavatra hitantsika dia fiarahamonimpirenena miasa amin'ny resaka fahasalamana. Ary miay vantana amin'izany asa ara teknika zany dia eo amin'ny fahasalamana. Fa raha ny mahafikambanana azy kosa 60-133 na ONG azy dia ao amin'ny rafitry ny direction régionale ny mponina indray ny sokajiana n'ilay fiarahamonimpirenena zay sokajy mitsangana. Raha teknika izy dia sokajiana mitsivalana isaky ny direction technique misy mpamindramako, fa raha drafitra administration izy dia sokajiana mitsangana. Raha ny coopérative zao dia fantatsika fa ny direction régionale ny économie no misahana azy. Dia misy sokajiny takan'izay tontolo ny fiarahamonimpirenena. Fa ny fitambaran'ilay fiarahamonimpirenena reny no iandidian'ilay ministera serasera sy ny fifandraisana amin'ny fanjakana. Ka ampatsahivana zany tsika rehetrarehetra fa volonté ambolana eto fa misy an'izay rafitra zay dia mba hanantona an'ireo tompon'andraikitra reny rehefa misy ny zavatra tokony ataontsika. Tsy adino koa nefa ny ao préfecture satria io ny vovonana faratampony indrindra izay misorotena ny gouvernemanta, misorotena ny filohan'ny repoblika ato anatin'ny faritra anankiray. Izany hoe manantona ny reny tompon'andraikitra mpanjakana reny zany rehefa misy ny asa tahaka izao. Ary zay nidirana manokana ny Comares izay nanatanteraka n'ireo rafitra rehetrarehetra ireo, nandalo n'ireo dinganareo amin'ny fanatanterahana ny izao hetsika izao.